indro ny mpanjakanao aza matahotra. Ny fanahy masin'Andriamanitra ne ampiorina tsara ny finoantsika, azontsika mandray an'i Kristy sy mivelona an'i Kristy ho lay tena mpanjaka. Amen. Petraka isika. Riavana, anisan'ny fety anankiray izay ankalazain'ny kristianina tokoa ny andro fiakarana na ny Ascension. Azafady, ny fiakarana tany Jerosalema. Ankalazainy ny kristianina ho iaho satria teo nanehoana tamin'ny alalan'ity fety ny sampandrosia ity fa Jesosy Kristy tokoa no mpanjaka. Zao anefa ireo vahoaka rehetra izay nanandratra ny voninahitr'Andriamanitra izay nioby an'i Kristy niteny hoe hosana, hosana ho an'ny zanaky Davida, ireo ihany no miitrika avy eo hoe omboy, omboy. Ary mampieritreritra indrindra zany satria hay ny fankalazana n'Andriamanitra sy ny fandraisana ny Jesosy ho mpanjaka dia tsy zavatra mandeha ho azy. Ary indrindra mety hitondra ho any amin'ny famadiana azy, mety hitondra any amin'ny fanomboana azy, mety hitondra any amin'ny fandavana azy, raha toa ka tsy takatsika tsara izay ambaran'Andriamanitra mikasika ity mpanjaka nomena ho antsika ity. Ary dia ampitandremana ny kristianina so mandrafitra na manefi mpanjaka araky ny eritrerina sy araky ny fisainan'ny olona. Mitady mpanjaka mifanaraka amin'ny fisainantsika. Misaintsaina mpanjaka tsy araky ny fanambaran'ny soratra masina fa vokatry ny sotoaviny zao tontolo zao na ny valeran'izao tontolo zao hoe zany mpanjaka zany ohatry zao, zany mpanjaka zany tsy maintsy manao zao. Ary manjary hanataterahan'ny olona sy tadiavany izay hahadevolana ny fony, ary indrindra hanatanterahany filany lay Andriamanitra tonga mpanjaka ho azy teto amin'izao tontolo izao. Ampitandremana isika so mitady mpanjaka mifanaraka amin'ny filantsika sy ny ampon'olombelona ka ny tombotsoa manoka, ny laharana ara-tsosialy, ny firazana, ny fahaizana mampahalalana, zany no indraindra ary zany no entsika mitady ilay mpanjaka nomena ho antsika. Ampitandremana, indro ny mpanjakanao, io ny mpanjakanao kristianina. Mpanjaka manahoana? Mpanjaka nanetry tena, tsy mba mpanjaka niteriteriny nampiseho ny fiandrianany ivelany tamin'ny fitafiana marevaka, tamin'ny toerana avo, tamin'ny fombafomba ivelany. Tsy zany. Mpanjaka nanetry tena nitaingina zanaboriky, zanaboriky mora fa tsy mba sovaly. Nanehoan'ny olona ny hery dia izany sovaly. Ary amin'izao fotoana izao dia tsy ara-todi izay feno sovaly be 200, 300, 400 chevaux. Fanentsika nanetry tena 4 heures sy 2 chevaux ny azy. Tsy mba tahaka ny mpanjaka hafa rehetra eo amin'izao tontolo izao sy teo amin'ny olona, fa mpanjaka nitaingina zanaboriky tsy mbola nitengenan'olona milaza zany fa tsy misy azo hoarina aminy.
zany teo alohany ary tsy misy aoriny afa loatra ty mpanjakatsika te. Ary zany tsy nahatakara am'izao tontolo izao azy, zany tsy nandraisa an'izao tontolo izao azy, ary na dia mijiosy azy dia tafotohina taminy ka dia niteny omboy omboy mpanjaka hafa. Io ny mpanjakanao. Tsy mba niseho tamin'ny hery, tamin'ny sanga, na koa aza tamin'ny herisetra, fa nalemy fanahy. Indro ny mpanjakanao malemy fanahy. Tsy mba tonga andringana, tsy tonga nameloka, fa tonga amonjy. Amonjy ny gentilisa, amonjy ny mpanota, amonjy ireo izay tsy mahalala azy. Zany natongava, tsy tonga hitsara. Tonga hiteny fiadanana amin'ny gentilisa ho ny fanambaran'ny Zakariasy. Fiadanana ho an'ireo izay tsy mahalala n'Andriamanitra, ho an'ireo lavitra n'Andriamanitra, antsony anakaiky azy amin'ny alalan'ity mpanjaka ity. Hafa io ny mpanjaka lao. Tsy tonga mba hotopoina, fa mba hanompo ka hanolotra miainy teo amin'ny hazo fijaliana. Zany hoe nanaiky ny baiko ny ray. Le baiko eto or. Ary dia voalazany Filipianina tsara zany, raha nanoratra Paoly. Ozy izy hoe nanaiky ny andikana azy eto obéir, manoa. Fa tsy nahafaly azy inge. Mo tsy nangataka izy soraniko ty kapoko ty. Nangataka izy. Kanefa tsy maintsy natao satria zay ny mahazanaka azy. Manoa ny ray. Dia nanehoany ny mahazanaka marina azy zany. Manahoany sika rehefa manompo. Misy manompo tsy manaiky baikony zany. Isako ny baikobaiko. Misy manompo fa tsy manompo afa-tsy eo amin'ny toerana tingy. Eo amin'ny mahafinaritra azy. Eo amin'izay azahoany voninahitra sy ametrahany ny olona azy ambonimbony tiko. Any ny fanompony. Tsy zany ny mpanjakatsika. Tsy tonga ho topoina fa mba hanao. Ary dia nanoa no obéir hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny azy fijaliana. Raha nampitondra ny afatra tamin'ny Zakaria ny tompo dia hoy izy hoe mifaliry ziona zanakavavy, maneho feo, manaova feo fifaliana. Vakina tamintsika teo zany Zakaria toko fasivy, andinin'ny fasivy. Fa rehefa nanoratra zany kosa, Jaona nanoratra ny citation io, ary indrindra ny tantara izao fiakaran'i Jesosy tany Jerosalema zao dia nampiasay aza matà, aza miaya, aza misalasala, aza mienaena. Fantary fa io ny mpanjakanao. Zany hoe teo amin'ny jiosy ny mpanjaka rehefa voositra dia io ny mpanjaka dia obiny. Fa ity mpanjaka ity mpanjaka hafa ka misalasalana io. Misalasala azy Jaona ka naniraka ianao ve nisy sa tsy isy. Salasalany azy. Ny salasalany amin'ny ny aminy Petera ka laza tsy ho tonga aminao zany. Ny salasalany amin'ny jiosy ka na dia nioby azy aza dia niteny hoe omboy. Io ny mpanjakanao io. Ireareanao ve zany? Zany mpanjaka nanetry tena. Zany mpanjaka tsy niseho tamin'ny hery zany fa nalemy fanahy. Zany mpanjaka tsy tonga mba hotopoina fa nanompo. Midina amin'ny farany ambany. Reareanao ve zany? Sa kosa mamenatra. Dia ho indrindra Jaona aza matà, aza miaya. Io ny mpanjakanao. Tsy hoe deraina satria mahafinaritra. Tsy hoe deraina satria tian'ny olona ny ataony sy ny fomba. Fa derao fa io ny mpanjakanao, io ny fanomezan'Andriamanitra ao anao. Ary zany indrindra ny nataony raha nivavaka ao amin'ny Jaona toko 7:10. Vitako ny asa nanomenao ahy. Miantsony ray makalazany zanaka mba hakalazany zanaka anao.
Jesosy Kristy mankalaza ny ray ao anatin'ny obéissance. Zany ange mpanjaka obéissant. Ny mpanjaka n'izao tontolo izao raha tsy miobéir azy ianao a ndana bitika. Io mpanjakanao zay tonga anjaka sy anapako ny fiainanao saingy tsy amin'ny fombany io tsy araky ny eritreritsika fa amin'ny fombany ny fihevitra sy hevitra reo ary ny lalana reo tsy mba lalako iny tonga ka vonina anaraka azy ve vonina nao azo mpanjaka ve tamin'ny ariandro antsika raha ny aintsara ny tompoteny niaraka tamin'ny ERT-tsika dia voalaza tao fa ny manaradian'i Jesosy ange dia manaiky hitondrako hiara-mitondra amin'ny azo fijaliana. Manaiky vonina anaraka azy hatramin'ny fitondrany azo fijaliana. Ary zany ny mpanaraka ny tompo. Ny mpanaraka ny tompo dia manana ny toetrany, manao ny asa ary manao ny asany amin'ny fombany fa tsy amin'ny fombako na amin'ny fombanao. Lalan'ny fanetretena, lalan'ny fahomona-tena, lalan'ny fomban'Andriamanitra no nasehon'i Jesosy Kristy amintsika ary asainy anaratsika. Move io tokoa ny mpanjakanao. Raha io tokoa ny mpanjakanao dia hoy Paoly apôstôly, aoko aminareo zao sainy zao zay tao amin'ny Kristy Jesosy koa fa na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy natao ny zavatra ny fikirana mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa ny foanany ny tenany. Dia nanaiky nanoa isika obéir hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana. Zany ny lalan'ny fanarahana ny Kristy. Io lay mpanjaka ho antsika, io lay mpanjaka anao ka ny mpanaraka azy mandiny lala, mandiny lala. Ary zany indrindra ny tsy maintsy ampitandremana atsika fa fatatsika moa fa ny aladiny sampandrofia ange ka ny aloha ny herinandro masina dia ny fitantarana ny fijalian'i Kristy no tsaraina, ny tevatevaina, nampangaina, nampijaliana ary nomboana teo amin'ny azo fijaliana. Ilay hosana nanjary nivadika fampijaliana, nivadika famonoana. Ny mpanaraka ny tompo mandiny lala. Tsy misy ny Pasika raha tsy misy ny herinandro masina. Ary zany ny mahatonga antsika saina isakariva mba handiny tena manoloana izay lalana ny zoran'i Kristy sy ny aretana ho antsika mba hatakaratsika marina tokoa ny lanjan'ny Pasika, mba hatakaratsika marina tokoa ny asarobidiny zany Pasika izany fa tsy tongatonga ho azy zany fa ny vidiny tompo lafo. Il a payé par le plus cher des prix sa vie. Tsy misy ny fitsanganana maty, tsy misy raha tsy nanaiky ny obéir hijaly sy ho faty teo amin'ny azo fijaliana Jesosy no misitako ny ray ambara ny tsaro zany ny filitrany nanaiky hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana. Tsy misy ny Pasika raha tsy nanoa ka nanaiky hijaly ary nanaiky faty teo amin'ny azo fijaliana Jesosy Kristy. Zany ny fitiavana atsika, zany ny fihetretan'ny lalina atsika isika olombelona izao tontolo izao, ny jiosy sy ny jentilisa zay samy lavitra n'Andriamanitra satria nandeha fotsiny ihany tamin'ny fisaina na nandeha fotsiny ihany araka ny lalàna. Jesosy Kristy natanteraka ny famonjena feno antsika ka nanafaka atsika tamin'ny fahafatesana noho ny fahafatesana. Dia mila zavaina kely fa ny maha-olombelona atsika dia tsy maintsy maty isika. Zay ny fahataperan'ny fiainana eto, zay ny atao hoe fahafatesana voalohany, zay ny atao hoe fahafatesana voalohany. Fa amin'ny Baiboly dia ambara kosa ny fahafatesana faharoa
inona ny fahafatesana faharoa? Ny fahafatesana faharoa raha natsiaro sika nanao etude biblika tamin'ny talata dia nazavaintsika izany. Ny fahafatesana faharoa dia ny totaly ben'ny fahoriana, la somme de toutes les souffrances. Zany ny fahafatesana faharoa. Zany hoe c'est toutes les souffrances rajoutées les uns aux autres, les unes aux autres, sans exception. Atotaly dolo ny endriky ny fahoriana rehetra atambatra. Zany totaly ben'ny fahoriana. Fa tsy zay ihany. La somme de toutes les souffrances, ce sont des souffrances éternelles. Souffrances sans fin. Tsy misy fahatapera. Fijaliana manaka zay. Io namonjeny tompo atsika. Ary zany mahatonga azy niaritra fahoriana. Noho izany ny fiakaran'ny degré ny fahorian'i Jesosy tonga teo amin'ny fahafatesana dia iray ihany. Satria ny vokatry ny ota dia tsy misy afa-tsy ny fahoriana manaka zay. Tsy misy afa-tsy ny fahafatesana manaka zay. Ka tsy hoe maty any dia tsy mareny inona ntsony any, tsy izany. Fa mizaka fahoriana tsy manam-pahataperana manaka zay. Ary tsy vitany hoe mizaka fahoriana fa mitondra ny totalité ny fahoriana rehetra. Atsika an-tsaina ny fitiavan'Andriamanitra atsika ka nanirano zanaka. Atsika an-tsaina izay tsy maintsy nieretan'ny Kristy ho antsika mba hahatonga atsika tsy handova izany fa handova fiainana mandrakizay zay toeran'ny fiadana, ny fifaliana, itoeran'ny fahazavana, itoeran'ny fahatanterahana mandrakizay. Io ny mpanjakanao. Io ny mpanjakanao ry kristianina. Ka aza matahotra, aza misalasala idera sakasakakazy, fa tsisy ty ohatra azy e, tsisy. Tsy misy mbola nitiana tahaka nitiavana anao, tsy mbola misy. Io ny mpanjakanao ka aza matahotra naraka azy. Aza matahotra akatony teny, fa iteniny io ny lalan'ny fiainana. Teny fiainana raha teo izy. Aza matahotra netry tena sy hanompo tahaka azy. Satria izay rehetra manetry tena dia tahaka ny nanetrena azy no asandratra. Ka dia nomena azy ny anarana ambony no ny anarana rehetra. Mba ho ny anaran'ny Kristy ny andohalehan'ny lohalika rehetra any an-danitra sy dia an-tany. Zany ny mpanjakanao. Zany le modely ho anao. Ka aza matahotra ankalaza azy. Ninonina mitranga. Ninonina baiko meny anao. Ninonina ny rany anao. Aza matahotra fa fantatrao. Fa mitondra ho amin'ny fahatanterahana izany. Mitondra ho amin'ny fahatanterahana ny fanjakana. Sika izao olon'ny Kristy. Satria efa nividiny lafanandra. Olona mpanaraka ny Kristy. Noho izany tsy olona manaja tena na miolon'olona. Tsy ilay olona tsy mandray ravondena ka mitady ny moramora. Mpanompo. Tsy ilay mitady toerany lehibe, toerany ambony. Fa manaiky andeha amin'ny fiantson'Andriamanitra. Andeha amin'izany rafo anao no tompo maniraka ny taminao. Ary izay rehetra mbarako aminao no holazainao. Ny olon'ny Kristy tsy ilay manandrantena fa ilay manety tena tahaka azy. Manandratra ny voninahitra na dia ao anatin'ny fahantrana sy ny fahalemena azy, na dia anatin'ny tsy fahatanterahana, na dia ao anatin'ny fahoriana azy. Mahay mankalaza azy. Satria io n'Andriamanitra mandraka. Fa ny maha-Kristy azy, ny maha-Andriamanitra azy, ny maha-mpanjaka azy, tsy miankina amiko, tsy miankina aminao. Fa misy tokoa. Rehefa matolozy, aza matahotra, aza misalasala, aza miaritra. Indro ny mpanjaka anao avo. Raisy izy. Ankalazao izy. Aza midera kely fotsiny vetivety. Mba impiry ianao ny mideran'Andriamanitra danina zotinao. Ary 4 minitra zay. Ahoana ny ankalazanao ty mpanjaka izay nandany ny fiainany rehetra teto amin'ity tany ity. Mitondra ny fahorianao mba hananana kosa ny fifalian'ny lanitra. Raisy izy, ankalazao izy, arao izy, tompo izy, fa izy mpanjakanao.
izy mpanjaka antsika raisy ny fitahia. Ho amintsika rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina, hampaherentsika ary hampijoro antsika amin'ny fahalalana tsara amin'ny Jesosy Kristy, ka hanarantsika azy sy hampitotsika azy amin'ny fifaliana, ka nandratanitsika kosa ny fotoana any rehefa nahatanteraka ny fiazakazanantsika isika, ka nianatra teo amin'ny fanetretenany ny fanompoana masina sy madio indrindra. Matoky ilay miantso anao hoe izy mahatanteraka izany. Amen.